faly miarabanao indray ny tenako ao anatiny izao fampianarana izao zay mitondra ny anarana hoe apprendre des nouvelles choses avec le Saint-Esprit na hoe mianatra zava-baovao indray miaraka amin'ny fanahy masina. Mba ahafahantsika hanomboka izao fampianarana izao dia ndao atombontsika amin'ny vavaka manokana, ndao izasianao hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mankasitraka anao indray, raha mbola omenao fahafana manokana izay hianatra, hamantatra ny teninao, satria ny teninao no sitraponao tombon Jesosy. Ny teninao no fahamarinana izay tokony anteherana, ary ny teninao dia ilay marina mamitondra fanafahana ho anay tsy ho lasa andevo ninninna tombon Jesosy. Kasi indray aoka ilay osotry ny fanahy masonao ampianatra anay indray, ary ahafahan'ny teninao hilatsaka ao anatin'ny fanahinay ka ho lasa fiainana, ka tsy hamita tena izay aka ny teninao ho fahazarana na ho fahalalana fotsiny, satria ny fahalalana ho ianao dia mampieboebo fa Tompo misaotra anao amin'ny fitarihan'ny fanahy masonao. Amen. Mankasitraka manokana an'Andriamanitra voalohany indrindra amin'izao fahafana izao, ahafahantsika hianatra zava-baovao indray anio. Androany dia manana lohahevitra zay anisan'ny tena hoe manandanja manokana amin'ny fiainan'ny kristianina. Ny tenako izay hoentiko aminao manokana, fampianarana fohifohy mahakasiky ny atao hoe finoana. Manamarika izany fa ny lohahevitra antsika androany dia hoe inona ny atao hoe finoana. Mety efa maro ny zavatra renesinao mahakasiky ny atao hoe finoana sy ny fahamaritana, mahakasiky ny finoana na hoe ny fiheveranao manokana, ny akasiky hoe ny finoana. Fa ny mampiavaka izao fampianarana izao dia inona ny atao hoe finoana araka ny fahazavany tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika manokana, manomentsika fahamaritana manokana mahakasiky hoe ny finoana izany. Mba ahafahantsika hanomboka izao fampianarana izao manokana dia andamokatra ny baibolitsika isika sy hijery ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokyny Hebreo toko fa 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Hebreo toko fa 1:10 andininy voalohany. Hebreu chapitre 11 verset 1 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Raha mamaky io fotsiny itsika io famaritana mahakasiky ny finoana io araky ny tenin'Andriamanitra dia mahatsikaritra avy hatrany itsika fa misy lafiny anankiroa izay mifameno. Ny lafiny voalohany dia hoe ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fahatokiana ny amin'ny zavatra izay antenaina, ary ny lafiny faharoa dia hoe fanehoana ny zavatra izay tsy hita. Ny lafiny voalohany dia hoe misy zavatra antenainao, manantena zavatra anankiray ianao, dia matoky amin'io zavatra io fa ho azonao izy, ary tsy vitaneo ihany fa miditra amin'ny lafiny faharoa dia hoe aseho na dia mbola tsy hita aza izany. Ao anatin'io famaritana io finoana io fotsiny aza dia efa afaka mi-identifier na hoe mahatsikaritra hoe inona avokoa zany ny atao hoe tsy finoana, satria ny finoana aloha amin'ny lafiny voalohany dia hoe fahatokinany amin'ny zavatra izay antenaina. Midikan'izany fa raha ohatra ka tsy mahatoky ianao amin'ny zavatra anankiray izay antenainao na tsy manantena ianao amin'inninna, efa tsy finoana izay. Ary amin'ny lafiny faharoa dia hoe fanehoanany amin'ny zavatra izay tsy hita. Amin'ny fotoana izany dia efa hoe hita maso ilay zavatra, satria matetika moa tsika manana fomba fiteny izay hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevona, hoe hitanao maso zany ny zavatra anankiray zay vao mino ianao dia efa tsy finoana ihany koa izany, satria ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita. Amin'ny teny frantsay izy hoe capacité de croire quelque chose qui n'est pas visible. Amen.
ao anatin'izay zavatra zay dia mahatsikaritra zavatra vitsivitsy atsika hoe karazana zavatra fototra izany mahakasiky ny finoana dia misy dingana izay tsy maintsy feno. Ny dingana voalohany ao anatin'izay zavatra zay dia hoe mino aloha, manantena ary aseho izany finoanao izany. Averiko indray, mino aloha, manantena ary aseho izany finoanao izany. Fa ao anatin'ilay lafiny voalohany dia hoe le mino aloha, misy zavatra zay tsara fantarina ary matetika anisany mahavery olona izany. Misy zavatra miavaka ny atao hoe mino sy ny atao hoe finoana. Averiko tsara, ny atao hoe mino hafa dia ny atao hoe finoana zavatra anankiray hafa. Ho azavaiko, ny mino dia dingana voalohany fotsiny atongavanao amin'ny finoana, fa ny finoana dia zavatra anankiray zay efa tanteraka. Averiko indray mandeha koa, ny mino dia mbola dingana voalohany ahafahanao tonga amin'ny atao hoe finoana, satria ny teny itsika teo hoe ny fototra zay ao anatin'ny finoana izany dia hoe mino, manantena ary aseho izany finoana izany. Zay vao feno io zavatra anankitelo io, zay vao azo atao hoe finoana ny zavatra anankiray. Amen. Mba ahafahantsika hanana fahazavana misimisy kokoa mahakasiky ny atao hoe finoana dia ndao fantaritsika hoe avaizary ny fiaviany finoana, satria manana fiaviana, manana source izany izy, provenance zany ny finoana hoe avy aiza. Dia andao tsika maky ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy fa 17. Romains chapitre 10 verset 17. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Alléluia. Amin'ny teny frantsay izy io dia mazava tsara hoe la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole. Zay adikako amin'ny teny gasy hoe ny finoana dia avy amin'ny zavatra re avy tay, zavatra re avy amin'ny teny n'Andriamanitra izany, avy amin'ny Baiboly. Ny finoana kay izany dia tahaka an'izao, misy zavatra renao io zavatra io, renao taiza, aizany misy azy ao anatin'ny Baiboly, satria ny Baiboly dia teny fampanantenana, teny fikasana. Zay mahatonga antsika hoe zanaky ny teny fikasana, satria ny tenin'Andriamanitra karazana hoe lova izany, afatra napetraky n'Andriamanitra ho atsika manokana, ahafahantsika hianteherana, ahafahantsika hifikirana. Ny zavatra renao, Andriamanitra milaza hoe zao, dia renao io ny zavatra iny, na dia mbola tsy misy azy, na dia mbola tsy mitranga azy, dia afa misy hery zay mihetsika ao anatinao ary afaka mamindra arak'izay zavatra zay azy anao, dia miteny hoe ay tsy maintsy tanteraka zavatra zao, satria Andriamanitra efa nilaza an'izany. Alléluia. Amin'ny alalan'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra moa ny tena dia natsikaritra ihany koa fa misy karazany anankiroa zay finoana zay tsikarotrako manokana zay tiako asongadina aminao anio. Dia voalohany indrindra aloha dia andao amaky ny bokin'ny Marka toko 12 zasy ianao. Marka 16 amin'ny anaran'i Jesosy. Marka 16 16. Marka toko 12 andininy 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no hoeloina. Ity tenin'Andriamanitra ity dia raha mahatsikaritra ianao dia tsy mivantana manokana ho an'ny kristianina, fa mivantana ho antsika rehetrarehetra.
nyizao tontolo zao zany no resahako hoe satria izay mino hoy izy misy condition, misy c'est conditionnel ao anatin'izay zavatra zay, izay mino sy atao batisa no hovonjena. Olona anankiray izay mbola tsy voavony zany eto fa mampanantena azy fotsiny, ilay tenin'Andriamanitra mampanantena azy, Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny hoe rehefa ho mino ianao dia sy atao batisa dia hovonjena. Manamarika izany tenin'Andriamanitra izany fa ny olona rehetrarehetra dia manana kapasite, manana fahafana mino za sy anao, itsika rehetrarehetra izany. Ny izay niteneniko taminao moa zany hoe misy lafiny hoe misy karazany anankiroa ny finoana, dia misy karazany anankiray ihany koa izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko faha 12. Sokafo ny baibolinao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko faha 12 andininy fahasivy. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Zay miresaka mahakasiky ny fanomezam-pahasoavana manokana izany. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoento mahasitrana, ary amin'izany iray izany ihany. Dia mitohy moa zany fa io fanomezam-pahasoavany finoana ozy izy. Zay no nasongadina amin'ny Korintianina voalohany toko faha 12 andininy fahasivy hoe ary ny anankiray amin'izany ozy izy dia ny finoana. Le don de la foi. Misy zany ny fahafana mino ho an'olona rehetrarehetra izany. Iny na n'izao tontolo zao manana fahafana mino, ananantsika zay kapasite zay, fa misy ihany koa hoe don de la foi, fanomezam-pahasoavany finoana. Alleluia. Hatreto aloha dia mino aho hoe efa manana fahazavana misimisy kokoa ianao mahakasiky ny atao hoe finoana, fa amin'ny mampampianatra ny tenako moa dia tiako foana ny manao fanoharana mba ahafahany olona mahatakatra ny zavatra anankiray, satria na Jesosy Kristy azy isaky ny mampianatra dia tadidiko foana fa tsy maintsy manao fanoharana manokana izy ao anatin'izay zavatra zay mba ahafahantsika anana fahatakarana misimisy amin'ilay zavatra izay ampianarina. Dia andao itsika hijery fanoharana manokana mahakasiky n'izay fampiarana izany, ireo zavatra zay efa nirenesika teo mahakasiky ny finoana, ny fahamaritana zay efa hitantsika teo, mahakasiky ny hoe ny fototry ny finoana dia hoe mino, manantena, araseho izany finoana izany. Dia niresaka ihany koa itsika hoe amin'ny bokin'ny Romanina toko 10 andininy 7 dia hoe avy aiza izany finoana, hoe avy amin'ny zavatra re, dia re taiza, re tamin'ny tenin'Andriamanitra. Dia nanamarika ihany koa itsika teo hoe misy finoana karazany roa, dia hoe fahafana mino ho an'ny rehetrarehetra ary fanomezam-pahasoavany finoana. Fandao anao fanoharana hatrany itsika. Maro ireo karazana fanoharana ao anatin'ny Baiboly, fa nisafidy anankiray manokana mba ahafahantsika anana fahazavana misimisy kokoa mahakasiky n'izany atao hoe finoana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Luka toko faha 5. Luc chapitre 5. Zay hovakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nifanizana tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farihan'ny Genesareta Jesosy, ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony, ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina, dia latsaho ny aratonareo ahazoana hazandrano. Fa Simona namalika nanao hoe, tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Amen. Watsahatrako eto manokana ny famakian-teny, fa afaka tohizanao amin'ny baibolinao manokana izany.
ho azavaiko manokana ny zavatra zay nitranga hoe misy mpanarato anankiray izay efa spécialiste amina resaka hoe trondro zany, dia efa nanao zay azony atao rehetrarehetra izy manamarika an'izany baiboly hoe nanao ny azony atao izy fa tsy nisy résultat, tsy nisy vokatra izany, fa Jesosy amin'izay nilaza taminy hoe atao amin'izao fotoana izao, dia nalatrany teo anatrehan'i Jesosy ny zavatra rehetra zay efa nataony hoe efa nanao an'izao, efa nanao an'izao ary efa nanao an'izao, nefa no ny teninao dia ho tanterahako, ary fantatsika fa nitondra vokatra tamin'ny alalany, ny fankatoavany dia nitondra vokatra be dehibe tao anatin'izay zavatra zay, satria dia tahaka an'izao ny zavatra zay nitranga. Mety hoe surtout moa itsika izany anatin'izao vanim-potoana faran'izao maro ireo zavatra mitranga, misy ihany koa ireo karazana zavatra zay afafin'izao tontolo izao zay miezaka amono ny tenin'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao, dia mandahatra teny ianao na manoloana na problème anankiray hoe marina fa tahaka an'izao ny zavatra zay mitranga, nefa Andriamanitra dia manambara hoe ary izay tenin'Andriamanitra zay ihany no fikiriko ao anatiny izay zavatra zay, satria naneo Simona tamin'i Jesosy hoe zay efa nanao an'izao, efa nanao an'izao, efa nanao an'izao, efa nanao an'izao. Tsy fantatro ny ireo karazana zavatra zay mety hoe maharesy ianao amin'ny resaka lafiny atao hoe finoana. Mety efa naneo fiezahana maro ianao, fa tsy ny fanehoanao ny fiezahana maro no mahatonga anao ho mpandresy amin'ny alalan'ny finoana, fa ny ahafantaranao voalohany indrindra hoe inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra manoloana io zavatra zay hitranganao io, ary mankatoa fotsiny ao anatin'izany fa hiteraka fandresena ho anao manokana izany zavatra izany. Dia ny zavatra hoe anisany ho ataoko fanampiana kely ao anatin'izao fampianarana izao dia hoe ny finoana moa zany dia mahatsikaritra manokana fa hoe mitombo miandalana izy io. Andriamanitra dia anankiray, ny fanahy masina dia anankiray, ary ny tanjon'Andriamanitra ao antsika dia anankiray, fa ny zavatra hoe mampiavaka ny kristianina dia ny niveau, ny fetrany finoana zay ao anatsika dia miavaka. Misy ny olona be finoana, misy olona kelikely, misy olona nitonotony, misy olona tena kely indrindra mihitsy azy. Dia ao anatin'izay zavatra zay dia te hanampy ao anatin'izao fampianarana zao hoe atao ahoana ary ny mampitombo ny finoana ao anato sy ao anatinao ihany koa, satria itsika moa manana modely aranofo manokana zay ho resahako. Marina fa Jesosy Kristy anisan'ilay modely tsika manokana, naneo izy, fa ilay modely zay ho resahako eto aminao androany dia miresaka mahakasiky ny Abrahama manokana izany, zay mpanompon'Andriamanitra, mpanompo ny fidin'Andriamanitra manokana, satria baiboly milaza hoe izy ny ray ny finoana, ary azo alaitsika tahaka zany ny finoana tao aminy, matoa ny baiboly aza manamarika ary miantso azy hoe ray ny finoana. Fa rehefa mahatsikaritra ianao ny fiainan'ny Abrahama manokana dia tsy hoe vao niantson'Andriamanitra izy dia tonga dia tamin'ny zavatra anankiray izay goavana, fa ny tombo, ny andalana, ny finoana izay tao anatiny, miakatra hatrany. Ndao amaky tenin'Andriamanitra manokana isika amin'ny bokin'ny Matthieu 7:12, vakio Matthieu chapitre 17 verset 14 à 20. Matthieu 7:12 andininy 14 ka hatramin'ny 20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanantona an'i Jesosy, dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, tompoko, mamindrafo amin'ny zanakilahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa, fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo, ary matetika ao amin'ny rano, ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao aho, fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namalika nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Ento aty amiko izy, ary ny teny mafy azy Jesosy dia
nivoaka tamin'ny demonia ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay, dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe nahoana izay no tsy nahavoaka azy, ary hoy Jesosy taminy noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatran'ny voatsinampy iray aza ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe mifindray iry, dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Hoazavaiko aminao kelikely ny zavatra izay nitranga. Misy ray aman-dreny anankiray izay nanana zanaka izay nanana aretina izany, aretina izay miseho amin'ny endriky ny fatotra izay apetraky ny vahavalo, ny fanahy maloto. Dia noentiny io ray aman-dreny io teo anatrehan'ny mpianatry Jesosy ilay zazalahy, dia nanao ny démonstration rehetrarehetra teo ny mpianatry Jesosy fa tsy nahasitrana azy. Dia nanapa-kevitra ilay ray aman-dreny hoe aleo hoentina, rehefa tsy vitan'ny mpianatra, aleo hoentina amin'ny mpampianatra izany, hoentina amin'ny Jesosy manokana direct mihitsy zany, dia hoe nanantona ny Jesosy. Dia Jesosy naneho fa misy zavatra izay nitranga teto hoe resaka finoana no olana, fa rehefa vakinao miadana ary mikasika anao ny fanahy masina ao anatin'ny famakina ity tantara ity, dia misy zavatra hoe hafahafa be. Satria hoy Jesosy rehefa nanantona anazy mangingina ny mpianatra taorian'ny fanasitranana n'ilay narary, dia nanontany izy ireo fa ahoana zay no tsy nahavitany iny. Dia Jesosy niteny hoe noho ny fahakelezan'ny finoanareo, fahakelezan'ny finoanareo izy, nefa izy indray miteny hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinampy dia hafindra tendrombohitra. Noho ny fahakelezan'ny finoanareo no tsy nahavitan'izy ireo, nefa raha manana finoana tahaka ny voatsinampy. Izany voatsinampy izany dia anisan'ny zavatra izay faran'izay kely indrindra, ary eto sary kely ny sainao anatin'ity zavatra ity, fa misy zavatra izay somary hafahafa kely, hoe tsy vitan'ny mpianatra nanasitrana ilay zazalahy narary satria kely ny finoana. Nefa Jesosy indray miteny hoe raha ohatra ka finoana tahaka ny voatsinampy no misy aminareo, no anananareo izany, dia afaka mahafindra tendrombohitra. Halleluja, halleluja. Misy zavatra izay tsara fantarinao anatin'izay zavatra izay. Ny tenin'Andriamanitra dia manana signification spirituelle, na hoe dikany ara-panahy spirituellement. Tao anatin'ny fotoana rehefa namaky an'io dia ny fanahy masin'Andriamanitra mikasika dia manome fahazavana ao anatin'io zavatra io hoe ny problème dia tsy ny fahakelezan'ny finoan'olona anankiray, fa tsy ny fampietsena olona anankiray. Satria raha ohatra ka finoana tahaka ny voatsinampy zany no mamindra tendrombohitra, ka tahaka n'inona izany ny finoana ao anatiko sy finoana ao anatinao, satria na hazo aza, na seza aza, na telefôna, na stylo aza, dia mbola tsy voahetsika atsika amin'ny alalan'ny finoana. Halleluja. Manamarika izany zavatra izany fa ny finoana, ny fomba fampitombona ny finoana dia ny fampietsena izay anananao ao anatinao. Tsy fantatro ny fetrany izay ao anatiny, fa ianao mila manomboka mampetsika ilay ao anatinao, tsy miandry zavatra goavana be, tsy miandry zavatra hoe efa lehibe ao anatiny izay zavatra izay, satria ny fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra dia mitombo manokana amin'ny alalan'ny hoe fampiasana azy. Plus anao mipratike don anankiray, dia plus mitombo izy ao anatin'izay zavatra zay. Ny don, le don croisse dans l'exploitation de ce don même. Hoe mitombo, misy fanomezam-pahasoavana anankiray tsy hitombo zany mihitsy raha ohatra ka tsy ampiasainao izy, satria ao anatiny ianao mampiasa azy mety havita ianao, dia misy fotoana izy anao erreur ihany koa ianao, fa ao anatin'izany mianatra ary may mafy fanomezam-pahasoavana io ao anatinao. Ka ny finoana dia tahaka ny izay ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ahafahako hanamarina hamarinana izay zavatra izay, dia miresaka mahakasiky ny amin'ny Lioka toko fa 7:20.
io ka toko fa 7 andininy fa 1 ka hatramin'ny fa 4. Luc 19 chapitre 11 à 26 oka ianao amaky azy amin'ny toerana izay misy ianao fa miresaka mahakasiky ny fanoharana mahakasiky ny farantsafolo io hoe misy olona nomena farantsa, misy ireo izay nampiasa azy ary nitombo bebe kokoa dia nomena, fa misy izay tsy nampiasa azy dia tsy naray tao anatin'izay zavatra izay. Dia ho an'izay misy izy ampitombonany ao aminy ary ho an'izay tsisy azy mbola isorona ihany koa ho aminy. Hitanareo anatin'izay zavatra izay fa misy principe ny don ao anatsika, misy principe ny capacité ao anatsika, misy lalàna fitsipika mifehy azy hoe plus ampiasainao io zavatra io, tahaka an'izay lazaiko taminao hoe kely eneny nanomboan'ny finoany Abraham tamin'ny zavatra kely no nitakian'Andriamanitra taminy, fa mahay mitombo ny andalana jusqu'à tamin'ny lasa zavatra goavana. Ka ninona ny tsy fantatra hoe manahoana ny niveau ny capacité ny finoana zay ao anatinao, fa manomboka aitseo fa ao anatin'izay zavatra zay, tsy hoe fady ny mivavaka ary mangataka ny hoe ny ampitombona ny finoanao, fa mila fantatrao io principe io hoe ao anatin'ny fampietsena azo no ahafahany itombony ao anatin'izay zavatra zay. Dia mba amaranako ny fampianarana dia resaka manokana mahakasiky ny hoe ny soliky ny finoana, satria ny finoana dia manana solika ihany koa zay tsara fantarina. Dia ny soliky ny finoana dia fitiavana. Averiko indray mandeha, ny soliky ny finoana dia fitiavana. Fanazavako kely dia hoe ny finoana teo dia fahatokina amin'ny zavatra antenaina. Tsy afaka anantena zavatra amin'ny olona anankiray ianao raha tsy manam-pitiavana amin'ny olona io. Raha ohatra ka izany tena manana difficulté na manana hoe tena hoe fahasahiranana manokana ianao ampihetsika ny finoana ao anatinao, dia aza variana mijery ny lafin'ny finoana ihany, fa jereo hoe fanontaniana zay tokony hipetraka aminao dia hoe manahoana ny fitiavanao an'Andriamanitra, mahatsapa fitiavana avy amin'Andriamanitra va ianao, ary manana fahafana mity azy va ianao. Satria raha ohatra ka misy olana amin'ny fitiavanao azy na amin'ny fahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia sarotra aminao ny hanantena zavatra ho aminy, satria hoe heverinao fa anapotika anao, heverinao fa hanimba anao, heverinao fa ho contre anao daholo ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra, satria simba amin'izay zavatra zay ny fahatakaranao. Na amin'ny resaka mpivady fotsiny afaka andraisantsika lesona mahakasika an'izay. Raha misy ohatra zao hoe ny lehilahy zao miasa amin'ny tany lavitra matetika mandeha, ilay vehivavy tsy mahalala manokana inona ny zavatra ataony ihany, fa manantena fotsiny izy hoe iny ihany ny zavatra rehetra zay ataony ihany dia ho benefisiko, ho an'ny benefisiko, izy tsy mahita akory. Inona mahatonga azy manana izay fahafana mino izay? Satria maninona? Mitia izy. Ary tahaka an'izay ihany koa ny olona anankiray izay manana olana amin'ny fitiavana dia hoe raha ohatra ka ilay vehivavy no tsy mitia, manana olana ny fitiavan'izy roa, dia raha miasa lavitra rangaha, ninona ny zavatra ataony ihany na tsara na ratsy, dia tsy mba ino ary hevitra foana ity hoe andray ny zavatra tsy manjary izay ataony. Manamarika izany zavatra izany fa manana ny solikany ihany koa ny finoana izay hoe ny fitiavana izany. Tonga amin'ny famaranana isika, mino sy manantena hoe afaka nanampy anao izao fampianarana izao, ary mba hahafanao hanana fahazavana misimisy kokoa mahakasiky ny atao hoe finoana. Misotranao manokana dia manantena anao anaraka hatrany izao fandaharana izao amin'ny anaran'i Jesosy, dia misotra betsaka.